mitondra ny fomba fijery malohana izay fikarakarana ny fifidianana izay ihany koa ny tokony marina ho azy ireo indray dia tokony angatra ny amin'ny antanatohatra zany ny fifidianana eto Madagasikara, zany hoe ny fifidianana sefokotany no tokony andehany aloha. Mila mazava ihany koa nefa ny fitsipika sy ny fepetra ao anatin'ny fanatanterahana ny fifidianana raha ny fanazavana. Andrianjara amin'ny ambara-pitonga fifidianana ho avy rehetra ny antoko marina araka ny fanambarana nataon'ny Birao Nasionaly androany teny Ambatomirahavavy. Saingy ho azy ireo dia tokony hazava ny fitsipy-dalao. Atao alohan'ny fifidianana sefokotany izay ny fepetra voalohany manerana ny misy. Raha misy ny fahavolana hikarakara fifidianana sefokotany voafidim-bahoaka ny manakasina ny fotony sady fanajana ny vahoaka zany no fanomezan-kasina an'ilay sefokotany. Fifidianana demokratika dia mitaky fahalalahana maneho hevitra sy fahalalahana miady hevitra ara-pomba demokratika. Ataovy mazava fitsipy-dalao fepetra fahatelo izay. Maro ny atrikasa nandinihana hoe ahoana ny amin'ity fifidianana ity, inona ny anatsara antsika azy, ahoana ny soroana ny olana ao aorianan'ny fifidianana. Fepetra fahaefatra roviana ilay fifidianana sy marina dia miteny avay mazava ny datim-pifidianana fa efa fotoana amin'izao. Ary ny fepetra fahadimy mila maka-lesona tamin'ny tantara isika. Ny fitondrana izay mikarakara fifidianana teto hatramin'ny tantaran'ny Première République dia mampiasa hatrany ny fahefam-panjakana andaniana azy, ary izay zavatra ataony izay mitondra fanjakana izay no niteraka krizy teto amin'ny firenena. Nataon'ny antoko marina fa tsy mandeha ny raharam-pirenena ary sepitry ny fahasairanana ny isa-tokantrano sy ny fiarahamonina, mahazo vahana ny fitsaram-bahoaka sy ny fiakaran'ny vidim-piainana. Mikasika ny vary manokana, everiny marina fa olombitso ny manararoatra mampiakabidy ny vary. Mitaky hanomezana fahalalahana amin'ny fanaparam-bary ny mpandraraha malagasy ny antoko marina. Koa mitaky izay hoe omeo manaraka amin'ny fanafarana vary na mpandraraha malagasy na mpandraraha vahiny, ataovy mitovy lenta fa ho voafehy vidim-bary. Tsy ny vidim-bary ihany no miakatra fa ny fahefa-mividy malagasy mihitsy koa no miaina. Ary mampatsiaro ilay ohabolana hoe maniry midina ohatry ny rambon'omby ny fahefa-mividy malagasy. Izy anefa terena anaraka ny vidin'entana tena izy, vérité des prix. Tsy mandany fampiarana ny vérité des prix na ny vidin'entana tena izy ny marina, fa kosa tokony mandeha miaraka amin'izay ny fidiram-bola tena izy. Tandin-doza ny firenena manoloana amin'ny fanovana heverina tanterahana miaraka amin'ny vondrona afrikanina toy ny fahalalahana amin'ny fivezivezena, fametrahana pasipora afrikanina ary fanamorana amin'ny fahazoana zoam-pirenena. Ary takiany marina ny hakana ny hevitry ny malagasy amin'ny alalan'ny fanaovana fitsapahakevitra-bahoaka momba ireny.